raintsika Andriamanitra ry hava-malala satria afaka niatsika atao anatin'ny faran'ny herinandro, indrindra ny sabata ianao nanana fifaliana, nanana fitsarana ihany koa. Afaka ireo mavesatra satria ny tanan'i Jehovah namomba anao. Hiditra amin'ny herinandro vaovao indray isika, andeha homena tenin'Andriamanitra ianao, andeha hiaraka hieritreritra izany isika mandritra ny herinandro, hisaintsaina ny hatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika mba hananantsika indray herinandro vaovao feno fiadanana. Izao no teny izay ambara ary atolotra anao androany. Jaona 5:10. Izao no fanasana taon'i Jesosy aminao. Tomoera amiko ary izao ao aminareo. Tahaka ny sapana tsy mahay mamoha azy raha tsy mahay miray amin'ny voaloboka izy, dia izany koa toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Manasa anao Jesosy hanokana ny fiainanao tafaray aminy. Ary raha tafaray aminy ianao dia hamokatra ary alavorary ny asanao ianao ao anatin'ny herinandro. Ho Andriamanitra ny omanao, izy ny hiaraka aminao amin'ny taindray, ny adidinao rehetra sy ny andraikitrao mandritra ny herinandro vaovao. Hivavaka aho mba ho anao sy ho antsika rehetra. Hivavaka Tompo Andriamanitra, mankalaza anao izay satria tompontsoa lehibe natolotra ao anay nahafahana hitsahatra tao anatin'izay andro androany izay. Mena faran'ny herinandro feno fitahina izay. Irinay mbola hitoy izany hamakivakiana ny herinandro vaovao. Ka ianao miara-dalana aminay, izay eo aminay no hanampy anay hiatrika ny fiainana manontolo. Aza mafoy anay Andriamanitra, vahoaka ho tsapanay mandrakiriva ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirary herinandro vaovao mampitahiry